Mikasika ny Raharaha Jean Marc Koumba sy ireo olona anakefatra izay voatazona amin'ny fonjany antsaranana any amin'izao fotoana izao. Nangataka fahafana vonjy-maika indray zany, nametraka fangatana fahafana vonjy-maika indray ny mpisolo vava satria mahita fa tsy misy fivoarany mihitsy ny Raharaha. Normal kosa aloha raha tsy misy fivoarany satria voalaza manko mbola vao hoe première comparution manko le natao na tonga le fidiboana ponja vonjy-maika na le mandat de dépôt andreo olona anankidimy reo izay tena ijoroana eto mihitsy ny fiarovana azy satria tena tsy rariny mihitsy ny ozy le namanato mandefa SMS amle resaka ndresako anareo teo les oiseaux ne se cachent plus pour mourir. Taloha manko les oiseaux se cachent pour mourir asa raha fatatsika mbola TVM ny télé mba nisy tam'izany fotoana izany nisy amin'ny Père Ralph dia nisy tantara-pitiavana zany tamina mpitandrina anankiray sy mopera anankiray moa zany sy tovavy anankiray de natonga le film zany feuilleton fa tsy film satria lava be mifanesesa le izy hoe les oiseaux se cachent pour mourir fa mitindramitondraka ty zany tsy se cacher tsony ny vorona rehefa ho faty fa mitranga. Les oiseaux ne se cachent plus pour mourir ozy ny namana de hitako hoe mba mampiome kely mba sitsika tosina humour kely ao anaty le satria mahakamo mieritreritra tokoa an'le pretra sy le tantara fa manatena moa tsika fa mba tsy hanimba ny olana nge mitrangan-javatra zakantony dia lasa le mamarara ao anatin'ny le mamarara ao anatin'ny sonjo le mamarara ao anatin'ny sonjo mihitsy no manjary lasa manimba le sonjo ray loasa zany amin'ny ankapobeny ka ny ohatrany hoe lasa ny fandoto ray tany tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka moa raha tsy diso ahako dia fandoto ray tandroka tsy mahaleo fandio ray siny de lasa ohatrany hoe maloto daholo le fivavahana katolika mihitsy le pretra sy ny sisa ka zay ny mahatonga na hoe mba ny safidy resaka an'le izy tamin'ny tsy maraina ity iverenako le resaka Raharaha Jean Marc Koumba sy ireo olona anakefatra izay mbola voatazona any am-ponja any amin'izao fotoana izao. Solofo Désiré Rakotiny aina, Vonjy Rakotoarisoa, Mamrandria Miaja ary Mahery Rafamezantsoa. Ireo efatra ireo dia samy mpiasa ny aviation civile de Madagascar avokoa. Ireo telo voalohany dia mpiambina. Ity farany kosa no tompona andraikitry ny ACM zany Mahery Rafamezantsoa. Fa izy ireo dia samy voatazona ponja vonjy-maika ny antsiranana izay mampametra mpanontaniana antsika foana hoe tsy misy antony zany hatreto tena justifie manamarina ny fitazomana andreo ireo aponja satria araka le niteneniko anareo teo raha fitena vetivety de le netina nanaovana fanadidina tany Antsirabe, netina taty Antananarivo te tsy afiadanana de netina tany Antsiranana mihitsy. Raha mba hoe netina tany Antsiranana satria hoe anaovana confrontation amin'ny Marc Ravalomanana mety mba hoe compréhensible mety ho azony ekena ihany le confrontation tsy nisy efa ho ray volana 9 andro 7 andro zay nampidirana ponja andreo olona ireo tany de mampalahelo mihitsy zany mieritreritra azy ary mahatonga antsika hiteny hoe fa manina ny tompona ndraiky mpanjakana ve le retsy de tsy mba misy taitra mitrangan-javatra taka izany tsy mba misy ve afaka mandinika hoe tsy rarany loatra ny zao mahazo andreto olona anankidimy reto zao hoe de nanao demande na liberté provisoire lavina aloha tamin'ny voalohany noho ny antony tsy fantatra nefa ny enquête tsy mandeha de nanao demande na liberté provisoire indray amin'izao fotoana izao de asanao ekena indray na tsy fantatra moa fa hoe amin'ny tendray mitoraka ity zany de nilazaina mihitsy hoe tena miaratsy ny toe-pahasalamana Jean Marc Koumba zany zay tsy mahazaka mihitsy an'le condition hitazomana azy ao anatin'ny fonja ao zany de zay natonga ny mpisolo vavavy nangataka n'lay fahafahana ponja vonjy-maika fanafahana zany na hoe liberté provisoire fahafahana vonjy-maika zany ialana any aponja satria ny tena olana ihany koa na ho azy zany na ho an'ireto olana anakefatra ireto de tsy mba afaka manatitra sakafo ny fianakaviana satria ahoana ary moa ny afahana manatra sakafo isan'andro any aiza nipetrahana tsisy olom-patatra any tsisy havana tsisy ninina de voatery zany misakafo ny sakafony prison de mba etrehantsika nge hoe ny sakafo ny prison zany nge mangahazo sakafo tsy zarizary zany de normal na olona manana moral takanina aza lefy ihany resy ihany ao anatin'izay le condition inhumaine osika hitazomana azy zany ka zay ny atongako apeka na zany tena hitako injustice ao anatin'ity Raharaha ty ary tsy rariny ary mahatonga atsika hiteny foana aloha miteny foana na mety misy miteny azy hoe misy mieno ve fa aloha tenenina foana mba tsy hananantsiny io anatrehany tantara ny
zavatra tiako resahana ao anatiny de hoe misy injustice ary zay ny any antony itsanganako amin'ity raharaha ty le tsy rariny loatra mitranga ao anatin'le raharaha araky nefa nazavaiko anareo teo de hoe tokony andeha zany ny enquête au fond ao aorianan'le première comparution aza donona fa raha eo amin'ny lafiny lalàna ny jerevantsika dia ny fitazomana ponja izany dia amariny ny hoe besoin de l'enquête ny filany ny fanadiadiana tompoko no manamarina le hoe fitazomana amponja eto anefitsika miara-mahafantatra fa tsy mbola misy ny fanadiadiana mandeha tsisy intsony mba tsy ilazako hoe tsy mbola misy mihitsiny satria aza donona fa le première comparution ange zany en tant que complice ireo olona anankidimy reo e zay nitenentsika hoe raha ny lalàna fotsiny jerena de tena mandika lalàna mihitsy satria tsy mbola misy eto ambonin'ny tany zany hoe lay auteur principal aiahina zany auteur principal tsy misy ny fanadiadiana azy fa ilay complice ndray no enjehana ary anaovana famitorana voalohany ary ampidirina ponja vonjimaika voalohany raha ny lojika zany tokony miditra ponja vonjimaika ihany koa andriamatoa Marc Ravalmana aoriana ny fanadiadiana azy fa Marc Ravalmana tonga de nampidirina tany amin'ny résidence surveillée aloha tsisy fanadiadiana zay le manahirana atsika ao anatin'le izy hoe trop d'injustice tsy rariny loatra e ary mahatonga atsika ampaneno lakolosy io tsy jerena hoe na garde du corps Marc Ravalmana izy na pro Ravalmana izy na inona izy na izy fa le injustice ao anatiny no hianitsika mafy ary le injustice ao anatiny no resahantsika sy tiatsika ho vakiana mpantsilana le besoin de l'enquête zany tsy justifie tsy voamarina satria tsy mbola mandeha angeny enquête au fond e ary tsisy mahalala hoe rovinina ny mandeha ny enquête au fond mpisolo vavana andriamatoa Jean Marc Koumba zao niverina avy any Antsirana na io miteny an-gazety io de milaza hoe tsy nisy évolution mihitsy nge le raharaha e tsy mivoatra mihitsy nge le raharaha na kely ary e tsisy ahafantarana mihitsy nge hoe ahoana na andeha ho aizy ty raharaha ty atreto e tena mampalahelo be mihitsy le izy satria Marc Ravalmana na de le première comparution aza mbola tsy natao mbola tsy noenony ny mpitsara ary resaka fotsiny le nandeha an-gazety fanamarinana tena nataony secrétaire général ny ministère ny fitsarana hoe maefa ny tribunal n'Antsirana na ry andeha zao ny fanadina maninona ary tsy mandeha le fanadiadiana hatramin'izao mikasika ny Marc Ravalmana satria maninona sanatria ny vava miteny vety hoe iandrasana ny réconciliation nationale zany hoe condamnena sady ampifandraisana amin'ny lafiny politika zany ka lasa voasazy iandry an'izay aboutissement ny réconciliation nationale tsy fantatra hoe rovina ireto olona anankidimy reto inona ny tena tsy ahafahana mamely liberté provisoire n'ireo olona anankidimy reo inona ny tsy ahafahana tena mamoaka azy move misy besoin de l'enquête voaporofitsika mazava fa tsisy ny fanadiadiana tsy mbola nandeha akory ary tsisy évolution mihitsy ao anatin'le dossier na kely azy zany hoe tsy mbola misy mieritreritra andeha anao fanadiadiana ny Marc Ravalmana mihitsy karaha ohatra tsy mbola mandeha ny fanadiadiana Marc Ravalmana maninona ny tsy avoaka ireo olo reo atahorana ve ireo olo reo hoe menace à l'ordre public raha ty ivelany olona kely mialatsiny olona madinika gardien tary amin'ny ACM ny anankiray olona mitantana hôtely ary Antsirabe tsy misy fandray ary tsy mbola nisy voaporofo mihitsy ty olo ty rehefa mivoaka ty avelany de andeha anao herisetra na andeha ho trouble na menace à l'ordre public mety eo hiteraka korotana ny fivoahany aty avelany atahorana ve sécurité andreo olona anankidimy reo no ary hatramin'izay firy tomate mipetrahan'ny Jean Marc Koumba tany amin'ny complexe hôtelier antsoina hoe Antsahany Antsirabe firy tomate mipetrahan'ireo olona efatra reo tany Antsirabe tsisy hoe atahorana ny sécurité any ko manina izy amin'izao fotoana izao sady tsy atahorana tsy hita tsy justifienao ny hoe atahorana ny sécurité any tsy justifienao trouble à l'ordre public na menace na trouble à l'ordre public ireo olo reo tsy mbola misy hoe besoin de l'enquête filana amin'ny fanadiadiana inona zany ny tena manamarina ny fitazomana an'ireo olo reo mijanona fotsiny ao izy isan'andro anany de fo maraina matory amin'ny alina tsy mba misy antenainy mihitsiny zany hoe rapitso mba andeha ny audition ny Marc Ravalmana na rapitso mba andeha ny enquête au fond anay de mba misy fanantenana hoe miévoluer les dossiers tena injustice trop d'injustice fa maninona le mpitondra fanjakana tsy miheno maninona le ministère ny fitsarana tsy miheno maninona ny olona zay afaka tokony mba miresaka ny zavatra io tsisy miresaka fa satria ve sanatria mivava miteny ve atao vaindralahy tsy marary ary mialatsiny fa masika ty teniko ty hoe tsy avanay io de avela ikropirana ary zay ny any nambezako tsiny an'le avy eo anivon'ny mouvance Ravalmana maninona ianareo raha mba misy ary zany no mampalahelo tokoa ane satria mampiakapeo an'izany le zanaky dada sasany maninona kosa ary le mpiaradia amin'ny Marc Ravalmana tsy mba mitsangana miaro an'ireo olo reo satria tsy avanareo ve de atao boky émissaire any fotsiny avelao any ary zay le natonga na nyteny hoe zay ho any mampalahelo ohatra ny hoe misy fitiavatena ho any mouvance Ravalmana
na inona aloha mpiambina teo alohan'ny Raharaha zany Jean Marc Koumba zany na inona aloha ireo olona efatra tafiditra noho ny Raharaha ny Raharaha tsy mba misy afaka ve mba manao intervention an'ireo olo reo hoe zay tompoko afaka mijoro vavolombela fa tsisy nidiran'ireo olo reo mba mitenen'ireo olo reo marina angely fangatahany lay vadiny Jean Marc Koumba hoe mba mitenena nareo anatin'ny mouvance Raharaha anao mba mitenena hoe tsisy idirany havanay sy izy efatra miraharaha am'le izy mihitsy ange fa satria le havan'le olona tena ary tena mampalahelo tsy hitany tsony zay ho raisiny tsy hitany hoe hitodika makaizy izy raha havan'ireo olona anakefatra ireo sy na ny havan'ny Jean Marc Koumba ihany koa azy ny havan'ny Jean Marc Koumba manko zany mba mety manana chance kely hoe afaka manao conférence de presse de mba hen'ny olona fa zadinony fa misy olona efatra izay tena tsy rariny ihany koa mahazo azy tafiditra ao anatin'ity Raharaha ty tsisy sarangotiny tsy hainy hoe hitodika makaizy izy zay no mahatonga antsika ndao ampiakapeo satria mba mila olona mba miteny eo amin'ny toeran'ireo olona ireo fa tena mijaly le fianakaviana izy tsy fantany hoe andeha any Antsiranana tsy misy olo patatra any tsy malala zay ambony tany ny eo ampelantanana tsy afahanao permettre hoe ndeha hijanona mandrakizay any Antsiranana lavitra ny le Antsiranana raha mba teto Antananarivo na tany Antsirabe de mety mba hoe azo an'eritreretina ihany de tsy hainao zany ny état de santé any fianakaviana any tsy hainao inona no hoanin'ireo fianakavian'ireo any no ny antony hoe tsisy malalako ary ny tena loza de le fitondrainan'ireo fianakavian'ireo zay tsy mba mahazo vaovao mihitsy momba an'ireo havana ireo rehefa mba manontany ny mpitandro filaminana tena hoe tsy havanareo ve de ataonareo vahindrala tsy marary tsy havanareo ve de ozanareo hoe tsy raharahanay fa 9 andro 7 andro ireo olo reo zao no nijanona tany amponja tany tsy misy antony na kely akory ary tsy justifie hoy miala tsiny miala fony fa tena tsy voamarina satria zay telo zay matetika ny tena anto azadinona ange fa zay ny tenen'ny lalàna paikadelo ke ny fitazomany zany de tokony ho exception la liberté la règle zany exception zavatra hoe tena tranga manokana mihitsy zany vao manamarina ny fanaovana n'izay fitazomana amponja izay ka ndikan'izay zavatra de hoe misy tranga manokana mihitsy voatazomina amponja ny olona anankiray pour les besoins de l'enquête na mety hoe criminel be atahorana be fa mamono olona ty ka tsy azo avela mirihariany an-dalana tsy misy an'izany reo olona anankidimy reo tsy misy zany manamarina le fitazomana ary zao atahorana itsoka ve izy raha ho avotsitra ka hoe rehefa ho avy ndray fotoana rehefa tapa-kevitra nareo satria na tiana na tsy tiana zany victime n'le fidiran'le lafin'ny politika ao anatin'le raharaha reto olona anankidimy reto rehefa tapa-kevitra nareo hoe voalamin'ny lafin'ny politika ny Raharaha de sao ary zany zao mifantanitsika raha pitsy afaka pitsy araka ilamina noho ny antony politika ny raharahan'ny Raharaha hoe tsisy fanadihadiana intsony fa de adaboy fa voalamina tao anatin'ny soi-disant réconciliation nationale zany ny kahan'ny Raharaha de avoaka Raharaha azadinona ary zay ny tena mampalahelo ao anatin'le raharaha azadinona fa ao anatin'le dinika nanaova nataony FFKM nampanaovana FFKM nampionana andreo le solitena telo avy isaky ny mouvance anankidimy satria moa zany lasa ohatra ny raharaha mouvance ndray ty hoe le ancien chef d'état zany sy l'actuel chef d'état rajaonarimampianina de rehefa nampionana FFKM de azadonona fa ny condition voalohany karazana préalable moa zany napetraky ny mouvance Raharaha de hoe averenao amin'ny ankonany malalaka aloha Raharaha averina faravory zany hoe nareo afaka miadany kahany Raharaha eo amin'ny sehatra politika fa reto olo reto zany mba ahoana tsy mety ngely izy tena tsy rariny mihitsy hoe fa maninona fa nahoana no ataonareo victime an'izay lafin'ny politika zay ireo olona anankidimy reo nareo rehefa aveo afaka mananteny Raharaha na hoe exigenay amin'ny lafin'ny politika ny anay averenao any amin'ny fianakaviana de mba ahoana reto olona anankidimy reo tsisy miresaka nge ny kahan'le olona de rehefa voalaminareo amin'ny lafin'ny politika de nogadraina fotsiny tsy amin'ny antony ihany zany satria tadidio fa tena mifatotra tanteraka amin'ny raharahan'ny Raharaha nge zany raharahan'ireo olona anankidimy reo raha réglé zany raharahan'ny Raharaha raha pitsy de réglé ny andreo olona ireo problemany satria raha pitso ary raha ho fafanareo noho ny antony politika ao anatin'le hoe soi-disant réconciliation nationale io ny kahan'ny Raharaha de ahoana zany ahoan'ireo olona ampidirina ponjy reo maninona raha ohatra ka ampidirina amin'ny lafin'ny politika ihany le ao anatin'ny réconciliation any raharahan'ny Raharaha raha votsitra ireo olo reo aloha
ary meo liberté provisoire izy anao VST izy anao tsy fantatra izy hoe teneno mazava izy raha ilaina hoe tsy mbola mahazo mivoaka eto nareo ary tsy mahazo mitsoka ianareo fa mila hita any anatin'ny fianakavianareo sy any anatin'ny trano tokantranonareo raha ho avy fotoana ilaina anareo azo atonga izany hoe ianao de tsy mahazo miala eto noho izao antony zao tsy mahazo mikity ny territoire tsy mahazo mandeha am'izao zay ngeny azo atao hoe ary tsisy mandrarana zany mihitsy fa nao zany fa le ajanona ny amponjy ty kosa de tena tsy rana ary am'izay ajanona ny amponjy ary amin'ny 10 kilometatra 1 kilomètre any amin'ny kilomètre je m'en fous ny fitenin'ny tanora zay rehefa mba mivazivazy ary amin'ny 1000 kilomètre ary amin'ny 5 kilomètre maro ary le olona fa tsy mba afaka mba hoe mamangy azy akory ny fianakaviany de tsisy fo mitepy mihitsy hoe maha olona le rehetra raha ohatra hoe grand criminel ho areo de ka izy kosa ny teanao fa azasiana état d'âme amin'ny fitsarana je veux bien mariny zany fa le izy hatreto mbola tsy établi akory zany na hoe ny culpabilité andreo olona reo tsy établi akory farafaratsy le accusation nanaovana an'ireo olona reo hoe tena na hatreto nge mbola tsisy hoe zay le teniko anareo foana mbola tsisy milaza mazava fa tena nandray anjara tamin'ny raharaha ny fampidirana ny marika ravalomanana tokoa ireo olona ireo any zany le problème atsika ao anatin'le raharaha de aza mba atao vaindrala tsy marary fa olona mananjanaka le ray le hoe mahery raha famezantsoa de olona mbola voakely mbola minono ny zanany le hafa ireo tsy mahalala zay ambonin'ny tany de noho ny ataontsika etraketraka ny fiainana zany de any anatin'ny fonja any antsirana non plus no mitotiny ary ny tena mampalahelo de tsisy arenesapeo tsony fa de avela olohany anatin'ny fonja any reo olona ireo ka zay mahatonga amin'ny teny aloha ny tena hiteny foana fa nefa rano mba misy miheno ihany hoe tsy rary ny ty tranga-javatra ity zao de marary zany le olona ka Dieu seul sait hoe inona ny condition ipetrahan'ireo olona any amponja zany iny re tsy mafy ny fonja eto Antananarivo zay raha tsika rehetra mahita fa maika fa ny any antsiranany zany de ny sakafo hoaniny any amin'ny fonja koa ny le retsika tsy zarizary ary tsisy régime hoe maraina atoandro arivo mihinana maraina atoandro arivo ny mihinana ary tsy maintsy mihinan-kena de tsy misy hoe aliment équilibré ny any tsisy an'izany any fa fijaliana no ny antony zay tsy voamarina raha mba hoe criminel tena farany zay eny zany reo de hoe sitrapony zany fa lisy tena hitanao mihitsy hoe no ny lafin'ny politique ary victime na lafin'ny politique ils n'ont rien demandé tsy nangataka an'izany idirany amin'ny lafin'ny politique fa de raha tsy vitana fotsiny reo olona reo mpiasan'ny ACM tamin'ny raharaha zay nitodika tany amin'ny ACM amin'ny projecteur noho ny idirany marika ravalomana any angele izy zany hoe na tiana na tsy tiana ihany koa dia ny fiverenany marika ravalomanana teto amin'ny tanindrazana no nahatonga an'ireo olona iny fiainany tena tranquille ny lamina fa tonga zany ny 13 oktobra ny tontona ny marika ravalomanana teto Madagasikara lasa nikorotana ambony ambany ny fiainan'ireo olona reo sanatria ny vava miteny ohatra ny sestany any antsiranana any tsy fantatra hoe maninona sa maninona tena mampalahelo be ary tena tsy rariny zay ny mahatonga antsika hiteny ary tsy tsahatra hiteny an'ity raharaha ty mihitsy hoe mba tsy rariny edivana za tsy avako ireo olona reo tsy fianakaviako reo mety tsy mitovy tendance politique amiko reo fa je suis contre l'injustice ary tsy azony saina eritreretana izany tsy fisina zany fisina tsy rariny loatra mivandravandra izany fa mba heverina fa olombelona ihany ny olona mba afaka maheno an'izany resaka resantsika izany ka mba ho tonga saina hoe tsy hitsoky ireo olona reo fa avitsory ary raha atahorana hitsoky izy meo IST rehefa tonga ny fanadiadina rehefa tsy voalaminareo amin'ny lafin'ny politika ka hoe déclenché indray le enquête momba marika ravalomanana alefaso marika ravalomanana tsy diratsika iny satria misy politika na tiana na tsy tiana fa reto olona anankidimy reto de tsy ny safidy ny any crime zany ho an'ny Jean Marc Koumba zany ny any adisony teto ambony ty tany ty zany de izy garde du corps marika ravalomanana taloha ole retsy tsy sazo de tsy rariny moa ny any lasa crime zany ho an'reto olona anankefa reto mampiditra ponja vonjy maika de nampiasa ny ACM azy ary izy tsy afaka nieritreritra mihitsy ny de hiditra ato anatin'ity ACM ty fa any arina any mety isy problème de apigadra tsy possible tsy azo an'sainy nieritrretina na ny andro ny meloha an'le 13 oktobra nidirany marika ravalomanana azy reo olona reo mbola nilamina teo amin'ny asany gardien ny asan'ireo olona reo ary mpitazona seranam-piaramanidina fantatsika fa seranam-piaramanidina antsirabe zany any le reto zara raha misy hoe fiaramanidina manidina any na hoe mipetraka na miaingy
Zany hoe tena olona lamina tany amin'ny fiainany tany reo olo reo, tsy nangataka izy no tonga tao amin'izao situation zao, tsy hoe sitrapony ny dirany teo amin'ny lafin'ny politika, fa tafiditra tsy fidiny izy de tsy rariny mihitsy le zavatra mitranga. Ao anatin'le raharaha tiany tena mahatonga le sentiment d'injustice tena miakatra ary tena miombo ny dahalo azy, araka nefa teneniko anareo, nangalatra, namono olona, nanolana zaza tsy ampy taona, nanolana zaza mambehivavy, nampiororo tanàna ray manontolo, ary hitapoka hitam-pirenena fa tena dahalo nanao an'izany zavatra zany noho ny ovafo. Izy sy ny andrina ny latsaka ambany kely de kely sisa, ny andrina mpitantana ataontsika hoe mpanjaka reny zany, tolorana akanjo, anokanana 22 milliards d'ariary, 110 milliards de FMG. Fa inona ny crime nataony reto olona dimy reto mitamy crime nataony dahalo mba hapetratsika izay fanontaniana izay. Inona no eloka be vava tena hoe mijustifie fitazomana ponjavonja maika an'ireo olo reo, mitamy ny eloka be vava hitapoka hitam-pirenena fa nataony ny dahalo, fa ty olona tonga de village ray manontolo angeno aripaky ny dahalo de rehefa niova fo ve le dahalo de niany fanekeny ve ahora fa diso ahako de zay ve de anokananao vola be tsy tokotry roana amina miliara zay baraingo be hoe afitaizany nisy an'izany satria mariana tsara fa tao anatin'ny loi de finance aloha raha 2014 tsy nahitanao an'izany na de loi de finance rectificative azy tsy nahitanao 22 milliards d'ariary pour la reddition des dahalo. De maninona no nanokanana vola be ary raha vola avy any amin'ny partenaire technique et financier PTF zany no filaza azy le 22 milliards d'ariary, hitrosatsika vahoaka malagasy vola mihitsy zany ny famitsorana ny eloko ireo dahalo reo, tsy mandalo système judiciaire, tsy mandalo ny raharaha-pitsarana, tsy mandalo ninina fa autorité administrative no manapa-kevitra hoe avotsitra reto olo reto avy namono olona, avy nandripaka tanàna, na ny viol sy ny sisa, zany hoe tena criminel endurci mihitsy natao hoe dahalo. Aza mieritreritra fa dahalo zany tsara fanahy be. Zay mahatonga le adevitra hoe niova fo sa tsy niova fo, fa tsika raha zany de teny ndao tena niova fo marina, tena véritable dahalo reo fa tsy nambamboarina. Ary raha véritable dahalo reo, raison de plus manamarina an'le hoe nahoana kosa ny véritable dahalo, satria hoe mamilavo lefina zany izy manangana an'ireny antsiny reny sy reny basiny reny, de tonga de hoe ahoara fa avela ny eloko zanako, de ahoara fa anokanana vola mihitsy, ny ahoara fa omena terrain mihitsy nareo exploitenareo. Fa inona loatra ny eloko reto olona anankidimy reto mitamy ny eloko zany olona izany, ary zao ara ny fanontaniana apetraky ny olona, ary hitako tena mitombony ty zavatra anankiray ty. Raha mahatsikatra nareo am'ireo le dahalo niova fo na mpanaovana akanjo maitsomaitso satroka be re kely maitsomaitso reo, zavatra anankiray hoy ny mpandinika sy ny mpahaiazany tsy misaraka mihitsy amin'ny dahalo, satria zay no anovozan'ny heriny. De le antsotsika hoe moara, le moara io zany le amulette ozy ny fiteny anazy, le amulette zany na le vombininao iambozonanao na ataonao amin'ny tanana ohatrany hoe bracelet na atao amin'ny tongotra indraindray, any afrikana indraindray le amulette apetraka amin'ny tongotra ihany koa. Tsy hitanao nisy moara ireo andian-dahalo reo na kely azy, ary tsy hitanao teny amin'ilay moara izay ahafantarana hoe dahalo reo olona reo. Zay zany de efa metrahana fanontaniana hoe misy élément anankiray tena significatif anefa io élément io tsy hita amin'le dahalo, fa hoe mbola nanangana basy izy, mbola nitondra ny lefiny izy, zany hoe na le fitaovam-piadiana ary midy crime nanaovany an'le asa ratsy aza mbola narangaranga ny teny an-tanany. De maninona loatra reto olona dimy retsy raha ampitahina am'ireto olona 4 dimy arivo moa zany ohatra hoe ny ampy arivo indray. Inona loatra de eloka vitany tena zava-doza mihoatra lavitra zany ve ny hoe tsy maintsy ampidirina ponja, nefa reto azy zava-doza be reo tsisy fitsarana, tsisy nininina, tonga de dindianina fotsiny ny fitsarana, mahatonga antsika amin'ny teny hoe ka na nilaina ny fitsarana raha tsy misy antony intsony, na ny fitsarana raha tsy manana raison d'être intsony vokatra zao resaka reddition an-dahalo na hoe dahalo niova fo zao, satria tena injustice le izy. Ka zay mahatonga antsika ampaneny lakolosy mikasika ny Kany Jean Marc Koumba sy ny Kany reto olona anankiefatra ireto amin'ny aviation civile de mpiasan'ny aviation civile de Madagascar. Averitsika indray mahera famezantsoa lay responsable ny ACM zany de le gardien zany 4 ihany manko mpiasan'ny ACM tany Antsirabe, izy ireo ihany zany de 3 mpiambina, le ray zany tompona andraikitra
solofo désiré rakotonena vonjy rakotoarisoa mamy randria mihaja dia mahery rafamezantsono anaran'ilay lehibeany zany hoe le responsable zany zay samy voatana any amponja any avokoa am'izao fotoana izao